an-kianjanao dia tsara noho ny arivo. Aleoko mipetraka eo amin'ny tokonam-baravaran'ny tranon'Andriamanitra toy izay mitoetra ao an-dain'ny ratsy fanahy. Amen. Salamo 4:20 ny 9:10. Mbola toy ny tenin'Andriamanitra no resintsika ho maly maraina ihany izany tenin'Andriamanitra androany izany diavana. Mbola teny fampirisihana ho anao ihany izany hoe hafa ihany ny mitoetra ao an-tranon'Andriamanitra. Hoy ity mpanao Salamo ity, ny indray andro eo an-kianjanao dia tsara noho ny arivo. Inona ny tiana ambara amin'izany? Mihoatra lavitra noho ny fiainanao any avelany, any amin'izao tontolo izao any. Tsara lavitra, ahitana fiadanana lavitra noho izay fiainana firifiry andro ataonao any avelany amin'izao tontolo izao any. Ny fitoeranao ao an-tranon'Andriamanitra na dia indray monjaza. Manambara mahasarobidy ny ao an-tranon'Andriamanitra izany teny izany driavana. Sarobidy ho ahy, sarobidy ho anao ny nanorenan'Andriamanitra ny tranony etỳ an-tany. Ary io ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Aleoko ozy mipetraka ao amin'ny tokonam-baravaran'ny tranon'Andriamanitra toy izay mitoetra ao an-dain'ny ratsy fanahy. Misy olona ny mahafinaritra azy dia manao fotsy varavarana mitety tokantrano namana. Inona ny ataony any? Ifosolona, iresadresapaona. Izay nge le hoe mitoetra ny an-dain'ny ratsy fanahy. Tsy misy resaka fampandrosoana any amin'ny fiainam-panahy. Tsy zavatra mahasoa any fa resaka izao tontolo izao ambolony resaka. Fotoana tokony akanisana any amin'ny tranon'Andriamanitra lozana ambirena resaka ny anaty biraon'olona sy ny anaty tokantranon'olona any. Ho aza ny tenin'Andriamanitra izany, ho anao izany. Ho anao rehefa tsy mahita atao ianao, rehefa tsy hitanao izay atao fa lasa mitoetoepona ianao ka te hanaonao foana ny ivelany any, tana miazakazaka ny am-piangonana. Na tsy misy fitaovam-pivavahana ary ao am-piangonana, afaka mipetraka ao ianao, miresaka amin'ny Jesosy mivantanao. Za tsy miteny hoe tsy afaka miresaka amin'ny Jesosy mivantana ianao ny tokantranonao, fa ny tenin'Andriamanitra koa miteny hoe midina ao amin'ny efitranonao mangingina dia ao angatao izay tianao. Hafa koa izay tokony ho ataontsika ny tokantrano any izay. Fanao izany na amby 12 alina ianao ilay taitra tampoka iny, fanao izany ataonao ao koa moa no amby 12 alina no any am-piangonana. Fa amin'ny fotoana hafa, amin'ny andro mazava, amin'ny andro atoandro, raha misy koa ny fotoana izay mampitoetoepona anao, ohatra tsy mandeha miasa ianao, tsy misy raha tokony ataonao, dana makany an-tranon'Andriamanitra. Aza manao hoe lavitra ny tranon'Andriamanitra na izao, makanisa ny tranon'Andriamanitra, mipetrahany, maka hery amin'ny Jesosy, maka herim-panahy, mivavaka, afaka manantona ny alitara ianao mandoaly, mitalao amin'ny Jesosy ny amin'izay zavatra hitalaonao fa tena miainanao eo izy. Tsy mamitaka io tenin'Andriamanitra io. Aleo mipetraka eo amin'ny tokonam-baravaran'ny tranon'Andriamanitra mandra-parivon'ny andro, tsy izay mitoetoepona ny an-tranony ratsy fanahy andriavana. Mahire zary, tianao Jesosy matombola miteny aminao izany teny izany androany, fitiavany ianao izany. Amen.